Miandry ny lalao fifanintsanana manaraka indray izany ny ekipam-pirenena malagasy vao hiatrika ny fifaninanana sy lalao iraisam-pirenena izay anjaran'ny tsirairay noho ny maka ny lesona hataorinany faharesena iny indray tany Oganda izany mara-piaina izay nefa dia mitohy koa nefa ny fifaninanana ho an'ny eto an-toerana anivon'ny ligina Analamanga dia nitotosaina tamin'ity farany herinandro ity tetsy amin'ny kianjan'ny Mahamasina sy tetsy Alarobia ny dingan'ny apaina ambin'ny folon-dalana amin'ny fiadina ny ambaran'ny ligina Analamanga ho an'izay taranja baolina kitra izay anisan'ny lalao nandrasana teny ny fiainana teo amin'ny AS Adema sy ny an'ny Vesta Team FC. Lalao isan'ny nandrasany maro tamin'ny dingana fahaenina ambin'ny folon-dalana ny fiadina amboarana Analamanga taranja baolina kitra ny fiainana teo amin'ny ekipan'ny AS Adema sy ny Vesta Team FC. Lalao izay notanterahana tetsy amin'ny kianjan'ny Mahamasina io tolakandro io. Niady tanteraka ny lalao tamin'ny ankabeny satria tamin'ny fandakan'ny tirobut 4-2 vao nivoaka ho mpandresy ny ekipan'ny Serana-Mpiara-Manidina rehefa nirava ady sala samy tsy nisy nitoko ny rotota nandritra ny 20 minitra. Ny alohan'izany dia lavy ny ekipa Mama FC tamin'ny isa-telo noho ny otra ny ekipan'ny Piasan Claps. Ankoatr'izay dia saika nivoaka ho mpandresy avokoa ireo ekipa ao amin'ny Skaz Division voalohany rehefa nifandonana tamin'ny ekipa avy eo amin'ny Ligue 2. Ohatra amin'ireny namotsana ny ekipan'ny LGK Plus ny ekipan'ny DSM tamin'ny isa mavesatra 12 noho ny otra. Toraka izany ihany koa ny tana formation izay nandavy ny ekipan'ny Asuta tamin'ny isa 5 noho ny 1. Vokatra sy nampozina kosa nandresen'ny ekipan'ny FC CAI avy eo amin'ny Ligue 2 tamin'ny isa 2 noho 1 ny Cospienne avy eo amin'ny Skad D1. Ny ambin'ny lalao moa dia fandonan'ireo ekipa samy avy eo amin'ny Ligue 2 sy ireo ekipa avy amin'ny orinasa. Marihana fahalalao telo ny voatera emotra amin'ny fotoana manaraka amin'ny dingan'ny fahaenina ambin'ny folon-dalana ity noho ny fanamboaran'ny kianjan'ny Carion. Toy izao kosa ireo vokatra hafa: Capricorne Ravinal 4-1, Ezami FC Malaza 3-0, AMFC Orange 3-1, Colas Dragon FC 2-0, IFC Manamso FC Ray 1, ary resy ny Icos Fata amin'ny isa 2-0 ny 4FA.